dia mbola amin'ny fivaliana trano no afahana miaraka amintsika ao anatin'izao fotoana fohy mahazatra antsika izao izay fampahiresantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Vavaka isika Jehovahandriamanitra iray eo dia misaotra anao hatrany izay satria tsy mitsahatra ianao fa miteny aminay mandrakariva ary tsy fanakianana akory fa mba hananana fiainana tsara ary manoro hevitra ny sambatan'olona ny vahoakanao ianao mba hivavaka ao amin'ny firenena izay nampandehananao ny olona ho babo. Raha miadana izy no teninao dia hiadana ianareo nitsapahanay ny tomabidiny ny afatra izay entinao tompo mba hahatonga anay hahay ihaino no mandrakariva dia fanaina masina hitaridalana anay ho amin'ny marina hatrany. Tenena Jehovah fa mihaino mponomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fetana ny tompo ho amintsika mandrakariva. Ny toe-javatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao manerina n'ity zao tontolo izao ity eo anivon'ny firenena, anivon'ny fiangonana, eo amin'ny sambatan'olona dia tsy zavatra mahagaga ho an'ny olona miondrika ao anatin'ny soratra masina fa efa nampahafantariny soratra masina mandrakariva mahatonga ny fisavolotahana ny ady amin'izao vanim-potoana izao ary izay mihitsy mahatonga n'Andriamanitra nandray fanapahakevitra hoe tsy maintsy hifarana ny tantaran'ity zao tontolo izao ity mba hamogorana ny ratsy. Fa amin'iza moa ny ratsy ety amin'ity zao tontolo izao ity? Fa amin'ny Satana. Dia iverenantsika kely ilay toetran'ny Satana mba hoentsika mieritreritra manoloana ny fandraisantsika fanapahakevitra ary tia afaka misintona lesona amin'ity avokoa ny olona rehetra ary tsy mijery harena, tsy mijery saranga, tsy mijery diplôma fa afatra mentin'ny olona tsirairay mandenteny manoloana ny toe-javatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao satria hitantsika miaratsy izao fiainan'izao mitady fandriam-pahalemana, mitady fiadanana, mitady fahasambarana ny olona fa ninonina ezaka atao any ohatrany fa maika miaratsy mandrakariva ny fiainana ary ny manahirana nefa dia ity ho an'ny olona izay heverina koa fa mifikitra amin'Andriamanitra, ny firenena izay heverina fa manana ny Jehovah Andriamanina vao maika tena tsy hita mihitsy ny fahasambarana sy ny fiadanana fa ao anatin'izany indrindra no ahitana faratsiana ary izay no nahatonga antsika ny resaka teto hoe fa maninona izany ny zavatra mitranga satria ny ankamaroan'ny olona fiantsika ivelany fotsiny ilay fivavahana fa tsy tena matoky an'Andriamanitra izy. Mahatonga an'i Jesosy teny hoe ty firenena ity manajan'ny olona fa ny fo kosa lavitra aho izy foana ny ivavahandreo amika dia tsy misy ny fiadanana. Kanefa na izany na tsy izany aza miezaka mandrakariva Andriamanitra maneraka ny mpanompony mba hampisaintsaina ny olona fa misy lalana ange ahafahana mivoaka eo anatin'ny fahasairanany, ahafahana mivoaka ao anatin'ny tsy fandriam-pahalemana, ahafahana mahazo fiadanana. Ary anisan'izany ny Jeremia 9:20 izay sarotra amin'ny olona nefa mankatoy izay satria takina mba hivavaka ho an'ny firenena mba hiadanana kanefa izay fivavahana ho an'ny firenena izay mitaky fandraisana fanapahakevitra anaiky ny sorodalana napetrak'Andriamanitra. Jerevantsika hoe inona no mahatonga an'izay dia Satana izay navarina ety amin'ity zao tontolo izao ity vokatry ny fiodinany tamin'Andriamanitra. Dia mijeritsika ny Apokalipsy 2:20 mamerina kely aloha mialohan'ny hanomezantsika ny fampahirezana hijerevantsika ny fototra mahatonga ny ady ety amin'ity zao tontolo izao ity. Apokalipsy 2:20 ny andininy fa 7 sy ny 10 ary nazera ilay drakona ozy dia ilay menarana ela izay natao hoe devoly sy Satana izay mamitako zao tontolo izao nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niara-nazera taminy dia nare feo mahery tany an-danitra nanao hoe ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny herinana sy ny fanjakan'Andriamantsika ary ny fahefan'i Kristy satria nazera ilay miampanga ny rahalahintsika dia ilay miampanga azy eo anatrehan'Andriamanitra ozy andro manalina. Satana no arina
milohany zanak'olombelona rehetra ary a niara-nonona tao amin'ny fanjakan'andriamanitra sambatra tamin'izany vanim-potoan'izany a ary nametrahana andraikiretondra ny fahazavan'andriamanitra fa saingy tsy natoky tamin'izany fa niodina tamin'andriamanitra izy satria nahoana mpamitaka izy bepanga izy ary a tsy nahay ny toetra toy mitoerana nisy azy izy fa te haka ny toeran'andriamanitra ary zay le ota goavana indrindra mihevitena fa marina sy masina mihevitena fa mahay no andriamanitra ndroahana tany an-danitra izy a nazela tetea tany a miaraka amin'ireo anjely ny ariza moa ireo anjely ireo anjely ny fironon'andriamanitra ihany ake fa tafalatsaka tao aminatin'ny fitaka nataony satana de alay voasaina hoe ery anankiray afaka mamitaka ny zavaboary ambony no zanak'olombelona de ny anjely voafitana de tsika ve tsy miampina de eritreritrytsika fa tsy ho voafitaka satana fa hitataratra zany eo amin'ny fiainana eo amin'ny fomba ataotsika tsiraray avy ny andininy fa 12 fantaniko fa tena tombotra ny faran'ny zavatra rehetra de vo maika me mafy ny fitaka zay tanteraha ary mahavoafitaka ny olona de satana raha mezaka mamitaka ny olona izy tsy mila ady amintsika nge ary izy tsy miseho mitsangako vavalontsika fa miseho ho tena namana miseho amin'ny hevitra tena tsara tohana tsara mihitsy andresy lahatra ny olona ary araka nyresahantsika hoe tsy olona ihany no ampiasaina hoentiny ifamitaka ety amin'ity zao tontolo zao ty fa mifodikevitra de fodikevitra satana fa tsy mahadinika an'izay ny olona satria nahoana mivavaka ihany ange ny olona miantsona ny anarin'andriamanitra ihany ange ny olona fa tsy mandinika zay voalaza ny soratra masina de tsy maintsy tafalatsaka amin'ny fitaka ary na inona ataon'ny olona na de ilaza ary izy hoe mandoalika tena ndray andro tontolo mivavaka amin'andriamanitra kanefa tsy mandinika ny soratra masina tsy misy olona tena havita hiaro ny tena nampifitaka tamin'ny satana fa raha vao tsy eo ny tenin'andriamanitra tsy maintsy ho fitaka izy ka teny zay hitatsika eto de mamitaka izy a mepanga izy a ary zay toetran'izay nandroahana azy tao amin'ny fanjakan'ny lanitra ny andininy 12 no zany ozy mifaliry lanitra sy anareo zay moninao aminy a loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa nidinao aminareo ny devoly izy sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny andro tezitra izy fa inona ny mahatezitra azy voalohany indrindra tezitra amin'andriamanitra izy satria nandroaka azy andriamanitra ninjera tety amin'ity zao tontolo zao ty fa eto koa raha mandinika tsara tsika ny apokalypsy 12 tezitra amin'ny olona sy ny fiangonana zay miazona ny mariny satana de manenjika ary ny fanenjehany tsy mivantana tsy misy basika atifiny fa miseho amin'ny lango malefaka mamitaka amin'ny zavatra mamirapiratra mahasarika ny olona tohotra ny marina de tafalatsaka ao anatin'ny fitaka ny olona inona ny vokany tsy fandripalemana manerina n'izao tontolo zao mifaly ange satana eo anatrehany zany rehetrarehetra zany de io no natonga atsika nandinika tsara satria niady zay nisy tsy hoe eto amin'ity zao tontolo zao ty fotsiny fefa ady hatrany an-danitra eo amin'ny andiny favalo hoe nefa tsy naharesy satria tsy nisy fitoerana ho azy tsony tany an-danitra andiny fafito amin'ny apokalypsy 12 ary nisy ady tany an-danitra mikaela sy ny anjeliny a ny ady tamin'ilay dragona ary lay dragona mba amin'ny anjeliny kosa de ny ady fifandonana ekipa anankiroa andriamanitra sy ny anjely tsy voafitaka ary a ny dragona zay tsy afa fa menarana ela ozy de voly satana etsy an-daniny ny ady fa resy reo a navarina tety tany ary misy antony zany zay tsy haitsika eritreretina ny tanjona kendren'andriamanitra ao anatin'izany fa inona kosa ny tokony ataotsika tokony hitandrina rehefa nazera tety tany satana de zay no natonga atsika anjery hoe inona le fitaka zay natao firenatsika tsy mampaninona manao tena verina mba hitandrematsika amin'ny Isaia 4:12 tsy nainona tamin'ny toerana nisy azy ary zay tena ampitany amin'ny zanak'olombelona ohatrany manaitra le maizy ny tena zay le hevitra tolotry satana tsy mahay mijanona amin'ny toerana misy azy tsony fa mitsiriritra ny toeran'olon-kafa ary raha vo ny toeran'olon-kafa ny tsiriritana de tsy maintsy amin'ny alalan'ny fanaratsiana ny olona iny amin'ny alalan'ny fiampanganan'iny olona iny amin'ny alalan'ny
famonona nyny olony mba hangalana ny toerany sy ny fananany tsy maintsy zay ihany ny zavatra hitranga rehefa ny olona anankiray tsy maintsy mipetraka eo amin'ny toerany tenany de mampisongadina amin'ny maizy azy izy de te hifaninana am'le olona ary te haka ny toeran'ny olona mba ho hitataratra fa izy ny tena zavatra de tsy maintsy atao zay amotehana nyny olona iny a mba fahany mipetraka eo toe-tsainy satana zay ary zay io nataony satana io eo amin'ny isay ataoko fehevatrambyfolo mba atakaratsika ny fitaka nataony tety am'ty zao tontolo zao ty de ozy hoe hiakatra ho any ambonin'ny avon'ny-drahona ao sy ka ho tahaka ny avy indrindra zay le ho tahaka ny avy indrindra io aka ny toeran'Andriamanitra aka ny toeran'Andriamanitra de ozy hoe kantso ampidinina hatrany amin'ny fiainatsita ho any am-paravody lavaka ianao noho zay toetra tsy mahay mionona amin'ny tenan'izay de ny fiafarana ampidinina hatrany amin'ny faravody lavaka zany hoe tena enjela ho afa-baraka tanteraka ho le vonona tanteraka amin'ny vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra fa amin'izao vanim-potoana zao moa tany an-danitra izy de nazera teto tany fa ho avy ny vanim-potoana isin'ny fitsarana marin'Andriamanitra de ho le vonona amin'ny afo maharitra mirehitra mandrakizay any amin'ny elo satana miaraka amin'ny olona zay a tsy nanaiky ny finoana an' Jesosy Kristy any amin'ny Ezekela 20:20 no manamafy ny fitaka zay tanterahana na tonga azy mba ho azera tetỳ tany ary eo indrindra ny tokony hodiny atsika Ezekela 20:20 enina ka hatramin'ny 7:20 ivereniny atsika vakiny no ny apiatsahan'ny varitra nataonao izy a de no fenona loza koa tao aminao ka nanoty ianao ary de nolotoko ka nariko niala teo amin'ny tendrombohitra Andriamanitra ianao ary nosimbako ianao ry kerobima manalika ozy a niala tao amin'ny vato mirehatra niavinavina ny fonao no ny atsaratarehanao efa nahasimba ny fahendrenao mba mifamihira-piratanao ianao nazerako any amin'ny tany ianao sady natolotro fitalanjona an'ireo mpanjaka no ny aben'ny eloko tamin'ny tsy famarinany varotra ao izy a de voalotonao ny fitoeranao masina koa izany no amoahako afo avy eo aminao andevonanao ary ataoko tonga lavenina eny ambony tany ianao eo mason'izay rehetra mijery anao ny firenena rehetra zay malala anao sy de ho gaga ho tonga fampitahorana ianao ary tsao intsony mandrakizay zay le toetrany ny avinavina fa manao ona satria tsara tare ary zay fa tsara tare zay tsy fihetsika ivelany fotsiny fa mety tsara eo amin'ny arena tsara eo amin'ny fahaizana tsara eo amin'ny voninahitra tsara eo amin'ny fahefana fa tsy mahay mionona eo amin'ny toerana misy azy tsy ratsy ange zany rehetrarehetra zany ny voninahitra tsy ratsy ny arena tsy ratsy ny volo tsy ratsy ny fahaizana tsy ratsy ny fahefana tsy ratsy fa rehefa tsy mahay mipetraka amin'ny toerana misy ianao ratsy zany satria matoa navelonan'Andriamanitra ihany keo anatin'izay ianao tsarain'Andriamanitra eo ange ianao hainao ve no mitondra an'io araka ny sitrapon'Andriamanitra fa raha araka ny sitrapon'Andriamanitra de tsy mijery olona manodidina ianao fa tena zay zavatra tanterahanao de tanterahanao amin'ny tahotra amin'ny fanarahana an'Andriamanitra fa rehefa tsy Andriamanitra no mibaiki ny olona de zao tsy ampy azy io fa tsy maintsy tsiriritra ny toeran'ny olon-kafa ihany izy de lasa miala taminy ny fahendreny araka ny teny eo amin'ny Isaia Ezekela 20:20 tsy nanantsiny ianao tamin'ny nalehanao hatramin'ny andro namoronananao ary ka mandra-pahita heloka atao aminao tany am-piandohana mba nilamina ihany fa rehefa nanomboka tena hita amin'izay le fahatsara tare amin'ny lafiny rehetra de te hiaotra an'izany de nanjary nijery hay misy olona nieritreretiny fa ambony kokoa noho izy de nanjary tsy nahy nijanona tamin'ny toerana misy azy fa te haka ny toeran'iny olona iny de tonga amin'izay nieloka maro isan-karazany de nitoetran'ny satana ihany mety ho tafiditra ao anatin'ny olona de amin'ny alalan'ny fitaka amin'ny alalan'ny famonoana amin'ny alalan'ny tsy fahaiza mipetraka eo amin'ny toerana misy azy amin'ny alalan'ny te ampisandratra ny maizy azy hoe za tsy manaiky eo ambaninao fa tokony hiotranao mandrakariva de rehefa nazera tetỳ tany amin'izay izy de tonga zay hitantsika tany farany inona ny zavatra mitranga namorona ny zanak'olombelona Andriamanitra de hitantsika
tany am-piandohana mety ho hafahafa tamintsika nandreany afatra iny fa somary averina kely rehefa niforoany ny adama sy eva tsy terambola sambatra nge izy satria tsy fantany zany kaiza olona voasambany ohatran'ny olona teraka. Ahoana moa ny atsapan'ny zaza teraka fa sambatra sy miadana izy, ahoana koa ny atsapan'ny zaza teraka fa mijaly izy fa sady tsy fantany fiadanana fahasambarana, tsy fantany fijaliana, fa vo manomboka miaina izy de eo am'izay izy ny manandrana. De misy ny lalàna napetrak'Andriamanitra mba fahany manandrana zany rehetrarehetra zany kanefa sorodalana tsara ny napetrak'Andriamanitra araka ny resantsika hoe fanjakana napetrak'Andriamanitra de fanjakana tandalana hatrany an-danitra ka hatrety an-tany. Ary raha napetra ny zanak'olombelona de misy lalàna amin'ny fetsaran'izay kanefa zay lalàna napetran'izay tsy hoe fandrarana fotsiny ny zavatra tsy azo atao fa fitsipitoratena tokony arahana fa zavatra roa ihany ny zavatra mitranga, misy fiainana sy fahafatesana ary miankina amin'ny fandraisan'ny olona fanapahan-kevitra no anana ny fiainana fiadanana fahasambarana na izotra ho any amin'ny fahoriana sy ny fahafatesana izy. Ary zay io napetrak'Andriamanitra io tamin'ny adama sy eva namponina azy tao amin'ny Saedena. De tao amin'io Saedena io zay indraindray mamitaka ny olona fa be deaibe nge ny kristianina tsy mahatakatra n'izany hoe tao anatin'ny Saedena de mieritrereta le azo tao avoan'ny Saedena de azo tokana ihany fa ny azo tao amin'ny Saedena de anankiroa. Ny fieritreretan amin'ny ankamaroan'ny olona tsy mandinika soratra masina de hoe ny voany ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ny teo voan'ny Saedena, tsy zay fa azo anankiroa ny tao de ny azonaina sy ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Zavatra naorian'Andriamanitra nefa tsara avokoa ary Andriamanitra tsy manao zavatra ratsy zany mihitsy. De sahatsika no miteny fa na ny azonaina na ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tsara avokoa fa ny lesona ny sotomintsika de zao misy ny tsara azo hanina, misy ny tsara tsy fihinana. De ny fahaizana mandray fanapa-kevitra manoloana zay sorodalana napetrak'Andriamanitra zay no mamaritra ny fiainan'ny olona am'izay rehefa aveo hoe nandramako ty de ny adana na nandramako ty de miditra tamin'ny fahoriana teo amin'ny Saedena. Genesis 2:2 de 9:7 manamarina an'izany hoe mampaniriany Jehovah Andriamanitra teo amin'ny tany ny azo rehetra zay mateza izy sady tsara ho fihinana ary ny azonaina teo voan'ny sa ary ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Azo roa zany ny teo voan'ny sa, azo roa, azonaina sy azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. De mijery an'ireo zavatra anankiroa reo tsika aloha mandeha tsy kelikely tsika satria ny fitaka ataon'ny Satana ke am'izao vanim-potoana zao de ny fanakonana fahamarinana amin'ny alalan'inona fampiasana ihany ny tompon'andraiky raram-panahy, fampiasana ihany ny olona zay totra miseho manana an'Andriamanitra kanefa le lalàna hoentiny lalàna tsy mifanaraka amin'ny soratra masina. Fa ny vokany ihany no ahafantarana an'izany hoe le Andriamanitra zay nitononony ve manana toe-panahy feno fangorapo feno fitiavana mamela heloka mamelona. Fa misy nefa ny olona manonona ny anaran'Andriamanitra fa ny Andriamanitra hita mitoetrany tsy mahay mamela heloka, hita mitoetrany mamono, hita mitoetrany mankahala, hita mitoetrany tena tsy mamindra fo. Inona no mahatonga an'izany rehetrarehetra zany? Fantany ihany le Andriamanitra fa le toetrany mepanga azy. Ary zay no ijerevantsika azy aty amin'ny tantara ny famoronana ireo le lalàna napetrak'Andriamanitra, ireo lalàna napetrak'Andriamanitra ireo nanomezany didy mazava tsara any Adama sy Eva ny 5:12 sy 7:12. Jehovah Andriamanitra nandidy andrany lehilahy ka nanao hoe ny azo rehetra eo amin'ny sady azonao hinanana ihany fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy tsy de azo hinanana fa amin'ny andro zay hinananao azy de ho faty tokoa ianao. Zay didy napetraka vao manomboka ny aina izy, mbola tsy nandray fanapahan-kevitra nandray safidy izy fa ny ainy fotsiny ny afatr'Andriamanitra. Ny tsiron'izany vao ny azonainy zany tsy fantany, ny tsiron'izany vao ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy zany tsy fantany. Ka raha tsy fantany zany de ny dikany tsy mbola natsapa fahoriana izy, tsy mbola natsapa fiadanana izy fa tahaka ny zaza voateraka. Fa eo am'le safidy zay raisiny am'izay no mamaritra ny fiainany. De inona ny zavatra nisy napetrak'Andriamanitra zay didy anankiroa zay
ary rehefa napetraka andriamanitra izay didy anankiroa zay dia nanaja ny safidiny zanak'olombelona izy. Ny fipetrahan'ireo didy anankiroa ireo, ndray azo atao ndray tsy azo atao, no mamaritra fa andriamanitra fitiavan'andriamanitra manaja ny safidiny zanak'olombelona fa tsy nitereny kory ny Adama sy Eva hoe tsy maintsy hohaninao ty voan'ny hazonainy ity, fanambarany fotsiny ny vokany raha mihinana ny hazonainy izy. Inona ny vokany? Raha mihinana voan'le azo fahalalana tsara sy ny ratsy izy, inona ny vokany? Mbola tsy nanoty Adama sy Eva teto, fa azaraka ny resahantsika hoe tsy mbola sambatra sy ny adana izy, kanefa mbola tsy oritra io izy teo anatrehan'izay, fa vao manomboka manandrana an'izany hoe atao hoe fiainan'izany. Inona ary vokatry ny fihinanana voan'le hazonaina? Tsara ny afantarantsika an'izany eo amin'ny Genesis 3:7-20. Eo ny jerevantsika. Aroa Jehovah Andriamanitra efa niodina ry Adama sy Eva, tsika tsy mbola nidina tao amin'ny fiodinana aloha, fa mijery fotsiny tsika hoe tena niasan'le hazo anankiroa teo vononsa. Andriamanitra tsy nandrara mihitsy zany hoe tsy azo hanina ny voan'le hazonaina, fa ny nandraran'Andriamanitra dia ny voany ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy ny tsy azo hanina. Aroa Jehovah Andriamanitra, indro ny olona ozy efa tonga tahaka ny anankiray amintsika ka halala ny tsara sy ny ratsy, ary ankehitriny andro nintsitra ny tanana izy ka kany koa ny hazonaina ary hohaniny ka ho velona mandrakizay izy. Zay koa jerevantsika. Ohatra ny hafahafa le teny, fa mila fantarina ny zava-panao ambadika sy ny hevitr'Andriamanitra, fa zay tsara hosotomintsika fotsiny dia zao: ny vokatry ny fihinanana ny voan'le hazonaina, fahavelomana mandrakizay. Ary eto zany Adama sy Eva, na dia zay ary ny tanjona ankendren'Andriamanitra. Tanjona ankendren'Andriamanitra nge dia ny havelona mandrakizay, tsy misy fahafatesana any Adama sy Eva. Raha naninana ny voan'le hazonaina izy dia io ny vokany, velona mandrakizay. Ny voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy efa hitantsika amin'ny 5:7, fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy kosa dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy ho faty tokoa ianao. Zany hoe raha mihinana ny voan'le azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, fahafatesana; raha mihinana ny voan'le hazonaina, fahavelomana mandrakizay. Ary zay le tandidino ny fiadanana sy ny fahasambarana, zay ny tandidino ny fahafatesana sy ny fahoriana. Napetrak'Andriamanitra dia mimeloha zany, fa tsy nanery izy, fa fitsipim-pitondran-tena ho amin'le olona. Ary ny zavatra nataon'Andriamanitra dia zao: no ariny araka ny endriny araka ny tarehiny, zany hoe afaka mandray fanapa-kevitra sy safidy sy mahafantatra hoe tena inona ny tokony atao. Zavatra nandrasan'Andriamanitra fotsiny dia zao hoe fantatry Adama sy Eva fa noforoniny izy, ary tokony manaja an'Andriamanitra izy, ka raha ny teny Andriamanitra hoe ty azonao atao, ty tsy azo atao, ny zavatra nandrasan'Andriamanitra azy taminy dia niankatoa ny toromarika izay nomeny. Dia mipetraka i Adama sy Eva eo mikion-dalana anankiray, misafidy isafidy ny velona mandrakizay ve sa isafidy ny fahafatesana. Kanefa inona ny vokany? Dia hitantsika nge nitoyany amin'ny manaraka, ary mampatahotra ny toe-javatra mitranga amin'izao vanim-potoana izao, satria tononona le anarin'Andriamanitra. Kanefa ny toe-tsaina avy amin'ny devoly no raisin'ny olona dia lasa ny safidy ny fahafatesana mandrakariva, fa le fahafatesana ke tsy maty fotsiny izy dia nalevina tany am-pasany, fa ny vokatry ny zavatra ataony dia miafara ny fahoriana, fiadanana, fandropahana, famitahana, fiampangana. Ary eo ny hijahazahana toetra. Ny isam-batan'olona amin'izay no mitodika amin'ny tenany hoe manahoana aty. Io ny lalàna napetrak'Andriamanitra, ny safidy ny velona mandrakizay ve sa isafidy ny fahafatesana? Dia arakaraka ny safidy izay raisiko amin'izay no mamaritra hoe ny olona izay reseko lahatra mba ho velona mandrakizay sa reseko lahatra mba hiditra amin'kizo amin'ny fahafatesana. Dia matoky sy miheno hafa fanan'Andriamanitra dia asa tanteraka ao anatintsika mba tonga antsika hiondrika mandrakariva iaino ny feon'Andriamanitra, ahafahantsika mandray safidy tsara eo amin'ny toerana misy antsika tsiraray avy. Vavaka isika misaotranao Jehovah Andriamanitra ray amin'ny teninao indray izay tonga taminay, teny feno fitiavana, kanefa mampafantatra anay ny zavatra tsy nazavaina taminay hatramin'izay dia misaotranao Jehovah Andriamanitra ray, mba mangataka izahay, ianao ny asa ty anatinay mba ahafahana indray manitsy ny dianay ho araka ny sitraponao dia
mametraka ampelantanana mandrakariva tompo ary nibaiko izay araky nibaiko izay napetraka hoe mivavaha ho an'ny tanàna zay na andefasako anareo babo dia mivavaka ho an'ity firenena malagasy ity izahay. Tena mivavaka ny olona fa betsaka ny famarinana notakonina dia ianao mindra foa mila heloka ary hitsinjo mandrakariva ity firenena ity mba hizotra amin'ny lalan'ny fiadanana dia misotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Nanao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy a, nanao ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva.